Miarabana ny antokotra manaraka ny meteotsika ny sara izao ny zanabolana mazivana hatrany ny oram-baratra any amin'ny tapany andrefan'ny nosy sy ny avoatany ary ny any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara ny ambiny kosa dia saika maimaina aloha zany amin'ny ankapobeny atao anatin'ny 3 andro avy ny maripana ihany koa tsy dia misy ny fiovana raha ny eto Madagasikara ny rivodoza ihany koa tsy misy ny fiforonana atao anatin'izay 3 andro avy zay raha ny manodidina ny Madagasikara hatrany. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mbola andraondraona aloha ny andro any ilany atsinanan'ny nosy mety hitrangana tandrivondraona mandalo ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara ny faritry Savasy diana zay ny ambiny dia maina ny andro raha ny piso tolakandro kosa indray mitoetra ny oram-baratra ny faritry Melaky, Menabe, ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moronmania, Matsiatramboly, Iorombe ary ny tany faritra atsimo andrefana mitatra hatrany amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, atsimo atsinanana zay mety mahazo ihany koa ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara mitohy hatrany koa ny orana zay miendrika tandrivondraona ray kotrotra zay ny tolakandro ho an'ny faritry Diana sy ny faritry Sava ny ambiny dia maina ny andro. Ny maripana voavinavina amin'izay rapiso izay eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 eo any avoatany ary 30 degré celsius amin'ny ankapobeny ho an'ny morontsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius kosa eo an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara mahatratra 530 430 degré celsius ny tanin'ny faritry Betsiboka sy ny any amin'ny faritry Sofia. Ny alahady kosa dia mitohy hatrany oram-baratra indrindra ny tapakandro hariva ho an'ny faritry Melaky, Menabe, ny faritry Bongolava, ny faritry Vakinakaratra, Moronmania, Matsiatramboly mitatra hatrany amin'ny faritry Iorombe torak'izay koa ny any amin'ny faritry Vatovavy, Fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana. Mety hitrangana tandrivondraona ihany koa ny morontsiraky ny faritry Sofia ny ambiny dia maina ny andro na ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina ao anatin'izay dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 17 hatrany aloha ny avoatany ny morontsiraka dia 30 ka hatramin'ny 130 any amin'ny ilany atsinanana 130 ka hatramin'ny 430 kosa zay ho an'ny ilany andrefan'ny nosy mahatratra 530 degré celsius ny tany faritry Betsiboka sy ny any amin'ny faritry Sofia. Ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mitohy hatrany ny oram-baratra ho an'ny faritry Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moronmania, Matsiatramboly ary ny any amin'ny faritry Iorombe mitatra hatrany amin'ny faritra Analamanga sy ny faritry Betsiboka zay ho an'ny tolakandro na ny hariva. Eo ihany koa ny oram-baratra ho an'ny morontsiraky ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry Diana. Miaina an'izay ihany koa na misitraka an'izay oram-baratra eo an'ny faritry Vatovavy, Fitovinany maina kosa ny andro ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ireo faritra sisiny indrindra ny faritra atsimo andrefana Anosy, Androy ary ny any amin'ny faritry Savasy, Analanjirofo torak'izay koa ny any amin'ny faritry Boeny sy Melaky. Ny maripana voavinavina dia manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 hatrany aloha zany ho an'ny avoatany fa raha ny Analamanga zao dia misy fidinana 40 degré celsius raha toa ka miakatra 17 degré celsius kosa ho an'ny faritry Matsiatramboly. Ny morontsiraka amin'ny ankapobeny tsy dia misy ny fiovanana ny any atsinanana zay na ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny 30 degré celsius hatrany aloha ny maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay. Amaranantsika azy toy ny mahazatra ny tany falitondrivotra nisy teto Antananarivo renivohitra antony amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra izay manodidina ny fetrany OMS avokoa ny reheferetra voaray raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina hijanona tony amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra eo Antananarivo renivohitra. Izay ny meteo tamin'ny tian'io rapiso ndray fotoana manaraka velomity.